manao hoe manomezany Jehovah sy zanak'Andriamanitra. Manomezana voninahitra kely ho an'ny fotoana Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany. Nangofa eo anatrehany Jehovah ho fiangonana masina. Amen. Ataontsika izao ny hira fahavalo ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny fahatelo.
manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra tsara ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka fanao izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrainy no marina. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha azy ireo. Sambatra izay mitandrina rehetra ataontsika ny hira ka 20:107. Andriamanitro, tena tsy vitanay ny nankaty ny teninao. Mahatsiaro menatra ao anatrehana izahay, satria tsy mahay mamaly ny fitiavanao anay akory. Mifona aminao izahay tamin'ny fotoana rehetra, izay tsy nanondoranay aminao ny tenanay, ho fanatitra velona, masina, sitrakao. Mifona aminao izahay tamin'ny fotoana rehetra, izay tsy nanavaozanay ny sainay, sy tamin'ny fotoana rehetra izay nanarahanay ny fanao izao tontolo izao. Miaiky ny fahatsoanay izahay ka mitalao aminao mba mamelany hevitray. Fanerenay tokoa ny aneo fitiavana anao ka hitandrina ny teninao sy hanamasina ny tenanay tanàna ho anao. Ampio izahay mba ho fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany farak'izany. Amen. Ataontsika ny hira 3:107.
ry havana. Raha sy fatra ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo atsika ka hanao amin'ny fatotra hoe mivoa ary amin'izay ao amaizina hoe miseho. Ihinana eny an-dalana izy ary na dia amin'ny tendrombohitra mangady azy ary dia hisiahitra ho azy ihany. Ary Jesosy naniditra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe mety aho adiovy ianao. Dia nadio tamin'ny avokany miaraka tamin'izay izy. Sambatra ny olona izay voavelany izy. Tsy voasarika ny fahotana, sambatra ny olona izay voavelany, ary tsy misy hitaka ny fanahy. Amen. Ny mino voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoany. Ny fanekam-pinoana faharoa no iarahantsika mamaky. Isika mino an'Andriamanitra iray, izay soa, manao lanitra sy ny tany, ary zavatra rehetra manamorona antsika. Ary Jesosy Kristy iray, samy manaraka an'Andriamanitra, nateraka ny iray karazana ny mazava ary mazava, Andriamanitra koa ary Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, iray amin'iray zavatra rehetra, izy maro izy soa, nona antsika olona, sady fahazinantsika, ny amin'ny izy, ary nataon-dranomasina nona, samy izy, nona tamin'ny azo-jerena, fanapam-pahitanty, fanapam-pahitanty, ary izy arabelo, tsara tamin'ny tamin'ny fahatelo, ary izay misoratra izy, niakatra maninahitra izy, ary mipetraka tamin'ny manan'andray, avy any indray amin'ny maninahitra, tsara bebe sy ny maty, ary mandrakizay fanjakana. Sika mino fanahy-masina, tompo sady tanome aina, izay avelany sady tsara, ka hitsaona saika lazaina, iray raisina tsara. Izy dia tenena mampamany, sika mino fiangonana iray, masina, ny olona amin'ny fanambarana apôstôly, ary manerana Jesosy Kristy. Sika manaiky ny batisa iray famelam-kelona, sady manambena ny fitiavana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaha sy ny asan'ny fiangonana isika ry havana.
Aoriana ny filazana ny raharaha dia ny ray aman-dreny mpitandrina no hanoy sy hamarana ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Taratasy voaray avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara Fohibe. Noho ny amin'ny vanim-potoana lehibe izay holalovan'ny fiangonana misy antsika dia ny fiatrehana ny synode lehibe FJKM izay ho tanterahana any Sambava ny faha 1/12 ka hatramin'ny faha 7/12 Aogositra ho avy izao, dia mahatsiaro ny tenin'ny soratra masina manao hoe: ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony ho tanteraka. Salamo 7:30. Dia miantso antsika isam-pitandremana, ny isam-pianakaviana, eny ny tsirairay mba samy hitondram-bavaka izany fotoana masina lehibe izany, ary mba ho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina sy ho tontosa tokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Fa ho ino ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: rahalahy, mivavah ho anay mba andehanan'ny tenin'ny tompo faingana ka ankalazana toy ny eo aminareo. Tesalonianina 2:7-1. Avy amin'ny sampana mpanazava stily Fohibe. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa afaka mankalaza ny 10 taona mahampitandrina ny mpanompony dia ny Tony Sampaty Fohibe Randriamanantena Solo Jean-Jacques Séraphin Jones mpitandrina ny sabotsy 17 Jolay 2020 ao amin'ny FJKM Andavoangy fivavahana manomboka amin'ny 9 sasany maraina. Koa fifaliana ho anay komitin'ny fankalazana miaraka amin'ny Birao Fohibe Sampaty ny manasa ny fiangonana manontolo ny sampana sy ny sampanasa velona eo amin'ny fiangonana izay tarehin'ny ray aman-dreny mpitandrina hiara hifanotrona amin'izany fotoana izany ho voninahitra ilay tompon'ny fiantsoana. Isika sampana mpanazava stily dia hanao ny fanamiana skoto amin'io fotoana io. Tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitory ny ten'Andriamanitra taminareo, heverony ny hafaran'ny fiainany ka araony finoany. Hebreo 7:17 tapany voalohany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny fiombonan'ny fiangonana protestante eto Madagasikara, ny sampana sekoly alahady, ny komity fankalazana ny 15 taona na mpitandrina n'Andriamatoa Rakoto Arso Ertina Kaneba dia manasa anareo hanatrika ny fanimpom-pivavahana ivon'ny fankalazana izay tanterahana amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana ny alahady 17 Jolay 2020 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Avy amin'ny sampanasa fitorina fifilazantsara Fohibe, araka ny tapaka tamin'ny komity Fohibe tany amin'ny lapan'ny manga ry havana dia ho tanterahana ny jobily fisotrondronono Andriamatoa Rarijason Hery mpitandrina izay filohan'ny sampanasa AFF nandritra ny 12 taona. Amin'ny fotoana io koa no ankasitrahana ireo biraony AFF teo aloha izay feno taona teo am-panatanterahana ny asa mahabirao ka tsy afaka manohy intsony. Araka izany dia manasa ny fiangonana sy ny AFF izay mba hiara-manome voninahitra n'Andriamanitra noho izany fotoana izany ao amin'ny FJKM Atsimon'ny Mahamasina ny 17 Jolay 2020 amin'ny 10 ora maraina. Avy amin'ny fitandremana parobe famonjena RFF rindra fanatanjahantena sy fialamboly. Ao anatin'ny fankalazana ny 40 taona ny FJKM parobe famonjena sy manatrika ny concept mitondra ny loahevitra hoe aimpanahy sy feonoroka atao amin'ny FJKM parobe famonjena ny 15 Jolay 2020 manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Izany dia iarahana manatontosa amin'ny fikambanan'ny mpakafy sy mpitendry orga sy ny atipira RFF asan'ny famonjena tamin'ny APN. Avy amin'ny firaisan'ny olona sy depoana Antananarivo renivohitra sy manodidina.
Ny alahady fa 5 jolay reka 24 no fanatanterahana ny fanampom-pivavahana famoahana ireo mpitandrina FJKM ao amin'ny kianja maitso Matsamahanitra manomboka amin'ny ora sasany ho apetraka ny fibe amintsika ny fandaminana ny olona, ny fanatazana sy ny fanisana ny rakitra. Fa maingavy dia taona 20 avy eto aminareo fanatanteraka izany asa masina izany dia antsoin'ny tompo antsika. Angaviana ianareo andefa solotena ho eny Matsamahanitra ny sabotsy fa 4 jolay amin'ny 7 ora andray ny fandaminana rehetra. Fanambika amin'izay ry havana dia misy ny filazana avy amin'ny fikambanany dekona eto amin'ny fiangonantsika. Ho fanirahana ireo mpitandrina sy mpampianatra mahavita fianarana dia angaviana ny sokajy fanomana dekona miisa 5 avy hanaty sy anisa rakitra. Ny fotoana anampiterahana ny fanompoana dia alahady fa 15 jolay amin'ny 2 ora sasany. Ny toerana dia eny amin'ny sehatra maitso Matsamahanitra. Marihana fa ny fa 14 jolay reka 24 amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny sehatra maitso Matsamahanitra no fandraisana ny dinidinga sy ny fandaminana rehetra. Ny filohan'ny FJKM, ny président synodal sy ny SP-Antananarivo Atsinanana, ny mpitandrina sy ny FJKM Mahatoroka finoana, ny filohan'ny komity fa 60 taona ny fiangonana dia faly manasa antsika fiara hivavaka hidera sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ary tokana ireo tsangam-bato noho ny fankalazana ny fa 60 taona ny fiangonana FJKM Mahatoroka finoana. Izany dia ataony alarobia fa 20 jolay reka 24 amin'ny 7 ora sasany maraina ao amin'ny FJKM Mahatoroka finoana. Sampanasa AFF Ambady Mitafo. Antsoina isika AFF, Braony AFF, Komita AFF, misy ireo solotena tsampana velona rehetra eto amin'ny fitandremana, ny mpiofana ary ny fiangonana ho tonga hanatrika ny fivoriana ho tanterahana ny alahady fa 12 jolay reka 24 amin'ny 2 ora sasany tolakandro amin'ny akany Ralivera. Zava-dehibe no dinihana amin'ny fanapahan-kevitra hitondrana ny fandaharan'asa sy ny tafika masina ary ireo asa miandrina AFF na anatiny na ivelany. Efa nisy ny fahasamponana noho ny hamehana ara-pahasalamana efa 4 taona nisesy izao. Ilazana ny sampana velona rehetra eto amin'ny fitandremana mba hanome ny anaran'ny solotenany sy ny laharana finday amin'ny mpiandraikitra AFF. Avy amin'ny voameran'ny fananana. Fiantsoana fivoriana amin'ireo mpikambana sy ireo filohan'ny sampanasa voamera fikambanana dia ho tanterahana an'io alahady 12 jolay aorian'ny fanampom-pivavahana eo amin'ny ambanin'ny famantaranandro ny fotoana. Avy amin'ny fifoazana, sangantsika ny fifoazana fa misy ny asa fampahirezana aorian'izao fanampom-pivavahana izao. Avy amin'ny Dorcas, ilazana isika fa ao anatin'ny fialan-tsasatra isika ny Jolay sy Aogositra ka amin'ny volana Septambra indray ny fotoanantsika manaraka. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray arak'izany hitondra sary tapaka 2 sy ilay karatra mavokely fanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voameran'ny fanisana ao an-tokotany Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny taniketsa. Ilazana isika mpikambana rehetra mba hijanona aorian'ny fanampom-pivavahana fa hanao famerenan-kira isika anio. Izay rehetra maniry hiditra anatevina fikambanana dia asaina tokoa amin'izany fotoana izany. Dia toy izay ireo raha sy asan'ny fiangonana ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Samy miaravantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tonga amin'izao fotoana fanentanana ara-pahasalamana isika. Hoy Jesosy Kristy, aty amin'izao tontolo izao no ahitana rehefa aoriana nefa matokia izao ny fanahy resy izao tontolo izao.
Zaho natoko fahina amin'ny folo, andeha mifatelo amin'ny telopolo davandy. Loahevitra hanetanana antsika ny oto havana dia ireo lamina arahina mba tsy hampiakatra tosi-drano. Resaka tosi-drano zany no resahantsika amin'iny. Efa samy mahafantatra n'izany tosi-drano zany isika. Tension fitenitsika azy. Hoe misy tension, miakatra amin'ny tension. Ho resantsika voalohany rehefa inona ny atao hoe miakatra ny tosi-drano. Misy an'ilay fitaovana fandrefesana ny tosi-drano no hamantarantsika hoe miakatra ny tosi-drano. Tensiomètre zany ilay fitaovana ampiasaina. Atao hoe miakatra ny tosi-drano anankiray rehefa mihoatra ny 4.0 ny tarehimarika ambony ary mihoatra ny 5 ny tarehimarika ambany. Izany anefa dia hita amin'ny olona tony tsara. Izany hoe tsy nanao fetsiketsena na avy nandeha tongotra fa efa nanao repos teo amin'ny 10 na 15 minitra eo izy. Inona ary ireo antony mahatonga ny tosi-drano avo? Voalohany amin'izany aloha dia ilay sakafo fihinantsika. Izany dia anisan'ny mahatonga fiakarana tosi-drano. Eo koa ny tsy fahampiana ny fanetsehana ny vatana. Izany koa anisany. Ny lanja be loatra. Izany hoe mihoatra loatra ny lanja. Dia eo koa ny alcool sy ny sigara. Dia koa ny fiainana feno rarin-tsaina be loatra, ny stress sy ny teny mahazatra, ny besinimaro. Ny taona koa dia anisany antony koa mahatonga ny fiakarana tosi-drano. Eo koa ireo tarazo avy amin'ny ray aman-dreny. Ilaina amin'izany ny fanarahana lamina vitsivitsy mba tsy hahafahan'ny mivoaka dratsy eo amin'ny vatan'ny olombelona ny fiakarana tosi-drano. Ohatra vitsivitsy amin'izany voka-dratsy izany ny eo amin'ny hoe ny fahatapahan'ny lalan-drà AVC ny filazana azy. Dia koa ny voka-dratsy aty amin'ny fo dia atao hoe infarctus ary tena mamono tokoa izany. Ireo vitsivitsy ireo moa no ilazaintsika. Voalaza teo ary ny atao hoe tosi-drano. Dia voaresaka teo koa hoe inona ireo antony mahatonga izany fiakarana tosi-drano izany. Fa inona dia ireo lamina vitsivitsy tokony arahana mba tsy hahatonga amin'izany fiakarana tosi-drano izany. Voalohany aloha mila fantarina ilay tosi-drano dia mila tsapaina ny tosi-drano izany. Amin'izao fotoana izao dia ampirisihana ny olona mba hitsapa ny tosi-drano any an-trano. Izany dia anisany tokony atao. Fa manampy bebe kokoa amin'ny fitsaboana ny fiakarana tosi-drano, ny fahafantaran'ny olona ny tenany fa manana tosi-drano avo izy. Sady misy koa izany ny olona sasany manana an'ilay lazain'ny mpandinika manakaizany hoe manao tension-ny blouse blanche. Izany hoe rehefa mahita olona rehefa mahita dokotera manao an'iny akanjo fotsy iny izy dia amin'iny miakatra ny tosi-drano. Dia zany mandiso amin'izay fanafody omena izy nefa tokony tsy omena fanafody loatra. Dia ny fotoana angalana an'ilay tosi-drano amin'ny maraina sy amin'ny hariva. Izay no tsara kokoa hitsapana ny tosi-drano. Dia ina koa ny lama manaraka ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Izay moa dia voatery matetika amin'ny fanentanana ara-pahasalamana. Tokony mifandanja tsara ny sakafo hohanina ary ny betsaka tokony hohanina dia ny voankazo sy ny legioma. Fiainana tsara ny lalan-drantsika izy ireny. Tsy mety ny sakafo be menaka loatra fa mandary mampitombona hanja tafahoatra loatra izany. Efa voatenintsika teo aloha fa antony mahatonga ny fiakarana tosi-drano. Tsy mety koa ny siramamy be loatra ary indrindra koa fa ilay hoe boisson mamy loatra ireny. Ireny koa izany dia tsy tsara. Ny tena antony iray koa tokony arahantsika dia tokony
aoriana ny fihinanana sira. Ny sira manko rehefa tonga ao amin'ny rà dia dikan'izay miantso rano. Rehefatsika rehefa be loatra ny sira ao am-bava dia te hisotro rano foana. Dia ohatr'izay koa ny fisehoan'ny sira any amin'ny rà rehefa tonga any anatin'ny rà izy lasa miantso rano betsaka. Dia iny mampiakatra ny tosi-dranonisany, mampiakatra ny tosi-drano. Ahena arak'izany zany ny sakafo mihitsy fa betsaka loatra ny fatran'ny sira ao anatiny. Fantatsika rehetra izy ireny toy ny charcuterie sy ny karazany be sira zany dia tsy tsara izany. Tsy tsara koa ny manampy sira eo am-pihinanana sakafo. Ny sira ataontsika eny amin'ny latabatra ireny zany tokony tsy ho zatra hametraka ireny intsony, tsy zatra manetraka ireny amin'izao. Fa misy fitenenana iray manao hoe toy ny mandavaka lavaka ilevelana misotro ny olona manampy sira eo am-pihinanana. Izay ny tonga fitenen'ny zareo nanao fanamihana amin'izay. Firy ny fatran'ny sira tokony hohanina isan'andro. Sika angamba dia tsy afaka hoe andanja rehefa hoe andanja ny fatran'ny sira, fa ny voateny amin'ny fikarohana dia hoe tokony eo amin'ny 5 na 9 grama isan'andro ny fatran'ny sira hohanina ny olona anankiray. Ahoana ary ny andrefesana izany. Fa dia isika angamba mahatsapa hoe tokony ohatr'izao ny sira hohanina. Matetika koa eny amin'ireny sakafo vidintsika ireny dia asehony eo fatran'ny sira. Fa izy indray tsy asehony amin'ny hoe sira fa sodium moa no anoratan'izy ireny azy eny amin'ireny sakafo ireny. Dia marika simika hoe na sodium na metrany avy. Ka ny sodium iray grama dia mitondra sira 2,5 grama. Ny sodium iray grama dia mitondra sira 2,5 grama. Dia mihina na vakiana tsara na ny fatran'ny sira ao anatin'ny sakafo dia hitantsika eny amin'ny fivarotana ireny. Ny rano mineraly koa dia mety ho be sira ka mila tandremana ihany ny fisotroana azy ireny. Manaraka izany dia ny torimaso dia mila atao ampy koa. Fa ny torimaso tsy ampy dia manakorotana ihany koa io tosi-dra io. Izany anefa dia miovaova arakaraka ny olona fa ny torimaso ilaina zany eo amin'ny 7 hatramin'ny 8 ora eo. Ina koa ny lamina tokony arahana ny fanaovana fanatanjahantena satria ny tsy fampiasantsika ny vatana dia manjary miteraka izany fiakaran-tosi-dra izany. Tena mitaiza ny toe-batana ny fanaovana fanatanjahantena. Fa amin'izany dia misokatra tsara ny lalan-dra ary miparitaka tsara any amin'ny vatana ny rà. Miasa tsara tokoa rehefa manao fanatanjahantena ny anankiray ary mihamalefaka tsara ny lalan-dra. Ny tena tsara dia ny dia-tongotra. Mandeha dia-tongotra izany dia anisany koa ny hazakazaka madinika. Ny mandeha bisikileta, ny lomano, ny gymnastika isan-karazany. Fampiasam-batana tsy no atao fa nefa dia mitohy tsara ny fanatanterahana azy. Izay no mety. Fadio ny sigara, fadio ny alcool. Fampozina ho an'ny lalan-dra izy ireny. Ho an'izay efa manana tosi-dra miakatra rehefa mihinana fanafody izany dia arao tsara ny toromarika ny tsara. Azo tapahana ny fihinanana fanafody raha tsy efa hoe avy amin'ny mpitsabo no baiko azonareo amin'izany. Azo arahana ihany koa ireo namana sy fitsipikareo ho an'izay efa misy naliana riavana fa ny fitsaboana ara-potoana ny tosi-dra maro dia mampihena ny fahatongavana amin'ilay fanabeazan-tsaina. Ilay fantatsika ilay manadimidimy dia azy dia mera dia izay zany mahatsara kokoa ilay fitsaboana ny
fandrefesana mitosy-drano na ny an-trano azy. Fantanany mba manana ilay fitaovana fandrefesana mitosy-dra izy. Dia ny famaranana rehetra dia raha antsika mamaky ny jaona toko fahelin'ny folo andininy tatelony telopolo tapany ity. Jaona toko fahelina ambin'ny folo andininy tatelony telopolo tapany ity. Fatisika amin'ny anaran'ny tompo izany. Izao ahitana ireo fahoria nefa izao efa naresy izao tontolo izao. Anaty ny tompo fa miaraka amintsika mandresy fa toy izao ny teny fampahelezana amintsika ary ny tompony fihadanana le anome anareo fihadanana ny mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. An'Andriamanitra iray ny fimaritra. dia tonga anao firenena lehibe ao sady tanao alehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao. Izany teny fanomezatoky nataon'ny Tompoandriamanitra tamin'ny Abrahama zany ary ny teny antoetintsika amin'ny fampiarana ho tahin'ny tompo mahatrafy alahady faraky amin'ny folo ny volana Jolay ity aladin'izy ity efizekena moa ty anio ity fa aladin'ireo ihany koa iarahantsika misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Isaorantsika lavana amin'ny tompo fa tanteraka soamantsara ny fetim-bokatra tamin'ity taona raika roapolo arivo ity. Fa teo ary izay mety sakatsakana maro samihafa no miantony ara-pahasalamana, nateo ary izay tsy fahafahana mivezivezy ara-tontolo izy, ary nateo ary izay mety fahasairana izay hita tokoa fa mahazo ny rehetra tena notahin'Andriamanitra tokoa sika. Ary tena tsera tokoa ny Tompoandriamanitra tamin'ny fanomeza tokoa nomenantsika anomezentsika vokatra mihoatra lavitra izay neritreretintsika amin'ny mahafiangonantsika. Koa isaorana ny tompo fa makasitraka antsika rehetra ihany fa ianao iza isika mipiara-miasa tamin'Andriamanitra nahatotsosa izany fetim-bokatra izany moka mety izy madinika indrindra hatramin'ny ray aman-dreny lehibe ray ny fanasany tompo sampana sy ny fikambanana ary ny asa rehetra ny diakonina ny loholona ny sokazy rehetra izay vao ny fiangonana isika rehetra mihitsy ny afaka ny fanometana miaraka tamin'ny tompo natanteraka izany vokatra izany. Isaorana fa betera tsy teraka fa mahafinaritra izany. Olona maty areva no mampioraka vaika fa fiarahamiasa tamin'ny Tompoandriamanitra izay mitondra fitahina ho an'ny fiangonana. Araka ilay teny fanomezatoky hoe ary fitahina tokoa dia ny fitahina manana tokoa isika rehetra nefa. Dia mahereza malaka rehetra raha soantsika rehetra amin'ny asa fivelomana, amin'ny fianarana, amin'ny fiainantsika rehetra fa mifampitotsy an'Andriamanitra. Mbola tsy misy varorovitra rehetra manompo an'Andriamanitra. Ary tsy mbola misy mahatiavaka mampiasa amin'ny fiainany ny fahasalamany ny volany an'Andriamanitra sy ny fiangonana. Dia Andriamanitra tsy mba tsy marina amaly tiantsika araka ny fitiavana sy ny asa izay nataontsika voninahitra izay navy. Dia makasitraka antsika rehetra ihany fa tena tsapa tokoa ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fiangonana. Miarabantsika rehetra ihany koa ihany atanteraka izany fetim-bokatra izany tsarofa ny fetim-bokatra ny vita fa ny asa n'Andriamanitra mbola mitomanakarehetra. Mbola be ny tetsiraikitra izay tsy tompontsika fiangonana. Indrindra amin'ny fijontsika vaovolombelon'ny tompony ny fiarahamonina sy ny firenena sy ny fiarahantsika mitombo ny filazantsara. Fa tompony tahantsika anomentsika vokatra dia misy asa lasa lehibe koa amin'izany. Maheretsy sy makantsara aza matahotra tamin'ny varoto fa miaravarana amin'ny Tompoandriamanitra amin'izay rehetra olana. Dia miaraka manokana amintsika estitiany koa fa fotoana lehibe ho an'ny taloha amin'ity anio ity mitombo tokoa hoe mbantsika tokoa ho tena tanora tokoa isika. Voalohany ny fotoana izay alehibe antsika moa izany mbola tanora isika izao ka dia alao na ny fiainam-panahintsika, ny fomba fisainantsika, ny fomba fiasantsika dia tena manatao izany fahatanyrano izany mety ny voninahitra hitantsika. Tsaroa fa ao anatin'ny fahatanyrano tena ny Andriamanitra fahatsarana
mandeha tao lafy nivelany fotsiny miazy zany dia ararotsy zany fotoana men'Andriamanitra tsy izany mety manao somary voninahitra azy dia hotanteraka aminareo tokoa ilay teny apôstôly tamin'ny Timoty hoe aoka tsy arao tsinitsiny nanao no fahatany raha aoka ho tonga fianarana ho an'ny ho tonga fianarana ho an'ny fiangonana manontolo ho an'ny mpiaraka hatraminareo ho an'ny mpiaraka asa aminareo ho an'ny mpiaraka finao tokoa ianareo atao farany fahafolokely pasteur amin'izay fa raha vao miresaka izy tikety ambavadana tafa dia safa tokoa fitiavanao zany sampanatanao zany fantatra fa zavatra hoe fitiavana mbola ho azy ny fotoana mihitsy tsy mba famaly ihany koa fa etsaka ihany izay mahatsarevika ny fotoana ambavadana tafa tsy mety isy retoko ihany dia raha soa fa pasteur mafimaly amin'ny pasteur avadinao raha soa nareo lasa famponany toa fa tena zava lehibe tokoa amin'ny fiangonana zany soatrapezaka pasteur farany rehaka koa no ny fahasoavana izay men'Andriamanitra ny mpanompo dia mandrateraka fisaorana izy ireo voalohany aho manombotra anaty fisaorana telo alina ariary ho an'ny asa fitorina ny filazantsara faharoa no ny fahasoavan'Andriamanitra azony ihany koa dia manombotra anaty fisaorana manombotra'Andriamanitra manolotra vola 5 alina ariary izay atolotra ho amin'ny mpandona izany eo an'Andriamanitra ilay aho manao ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa ho antsika rehetra ho avy sy atsika ho toko sy fanatenantsika ary ovatsika mandakarika sy aty amin'ny fiaraha-mivavaka sy ny fampianan'Andriamanitra teny fiangonana ihany fa ny fampianan'Andriamanitra ny fiaraha-monina sy arenisy tokotra tokoa ny mbatsika rehetra izay sika reny fiangonana indrindra mampasitaka amin'ireo zanakabelezana tamin'ny fiaraha-metana sy ny fiaraha-miasana tamin'ny tombo sy ny fiangonana. Hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanatanterahana ny rakitra isika. Tsarovy ry havana fa izay manome ampifaliana ny sitrakan'Andriamanitra. Ataontsika mandritra ny rakitra ny hira faharoa amin'ny 30 amby efajato. Hira faharoa amin'ny 30 amby efajato. Yaraitsaka sika tokoa. So
antsika hanolotra ny rakitra. Ny hira fa 750 andimy voalohany sy faharoa no ataontsika. Hira fa 750 andininy faharoa azafady, faharoa sy fahatelo no ataontsika ho fanolorana ny rakitra. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ravana. Mialohan'ny voankazo mamy izay atolotry ny STK dia ataontsika ny hira fa 150 andiny voalohany sy faharoa. Hira fa 150 andiny voalohany sy faharoa. Aorian'izay dia ny hira voalahatra fa 770 andiny voalohany sy faharoa no hirantsika alohan'ny rosona mivavaka sy ny famakian-teny.
fiainanay izay tena rehetra oranyesinay amin'ity ity. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Miosikafantsika ny Baiboly ao amin'ny Korintiana voalohany. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andiny fahavalo. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahavalo. Ka hoaisitsika ny tapany voalohany. Rehefa hita dia arahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fitiavana sy olevina mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka rehetra nareo. Izay takariva-pahavaratra ankizy rehefa tapaka ny dimy tao amin'ny tokantrano anankiray dia misy labozia anankiefatra mirehatra teo amin'ny efitrano ny ankizy lahy anankiray folo taona. Ireo labozia ireo dia samy manana ny anarany avy. Labozia voalohany dia fiadanana. Labozia faharoa dia finoana. Labozia fahatelo fanantenana ary ny fahaefatra dia fitiavana. Mifampiresaka ankizy ireo labozia anankiefatra ireo dia tahaka izao no resaka mifanaovana azy ireo. Hoy labozia fiadanana hoe tena mahagaga zareo fa fiadanana ny anarako. Tsy mba mety mahatany rehetra lalandava ao anatin'ny olombelona mihitsy aho. Aleon'izy ireo ny ara-tsaina, ny teboteby, ny tahotra ny mameno ny fony. Tena miafokely mihitsy aho izy dia indro fa mitsolopoloka dia tsy ho elakory dia ho faty. Ary dia indro tokoa fa tsy niresaka intsony labozia fiadanana fa niaina tsikelikely ny fahazavana dia maty izy. Dia hoe labozia faharoa ary izao ka finoana ny anarako. Tsy mila intsony koa ny olombelona fa lazainy fa voazava ny siansa avokoa ny ankabeazan'ny zavatra rehetra. Efa teninareo famesoana hoe mino foana. Eny fa na dia ny kristiana rehetra sisa moa izy no mampiasa nefa ireny koa voatratry ny fizahan-toetra dia mihemotra ny sasany. Tsy ampiasainy intsony aho no tadidiny fa difotra hono izy ary mitady zavatra fahasolo ahy izy ireny. Dia indro fa niaina koa ny hazavan'ny labozia finoana dia maty tanteraka izy. Amin'izay izao ianao sisa mirehatra eto labozia fitiavana hoy labozia fanantenana izay toa miaina koa ny hazavana raha nahita irety labozia roa efa maty. Jereo tokoa angefa tsy manana fanantenana intsony ny ankamaroan'ny olona. Sarotra ny fiainana, ny fantsana, ny seho etsy seho, ny aretina koa etsy an-dalana. Sady milofoka izy ary maty ny hazavana. Niditra ny efitrano ilay zazalahy ankizy dia gaga izy sady nalahelo fa raisy isan'ny labozia mirehatra. Dia nanontany izy hoe fa naninona ny maty avokoa reto labozia telo fa nefa tsy lany akory. Dia namaly labozia fitiavana hoe aza matahotra ianao. Fitiavana no anarako ary voninao hanome maimai-pona ny afon'ny fitiavana mba hampirehatra indray reto ny aman-kireto. Dia nitanterahany avy hatrany izany ka akory ny hafaliany ireto finoana sy ny fiadanana ary ny fanantenana fa nirehatra indray. Inona ny hafatra ankizy? Izao ny hafatra ho antsika ankizy sy tanora rehetra. N'inona toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia ny fitiavana sy olevina mandrakizay. Natody tsy filaminana azy isika sy ny manodidina antsika, na misy aretina na misy zava-sarotra lalovantsika dia tadidintsika ankizy fa efa nomen'Andriamanitra antsika i Jesosy Kristy
ilay fitiavana lehibe ho famonjena antsika. Izany fitiavana izany dia fahazavana eo amintsika mandrakariva ary tsy mba mety maty mihitsy. Izany fitiavana izany dia nomena antsika maimaim-poana. Raha tonga ary ny fotoan-tsavitra eo amin'ny fiainantsika dia atsoy Jesosy ilay fitiavana hanome anao fiadanana. Atsoy Jesosy hamelona indray ilay afo ny finoana sy ny fanantenana ao anatintsika. Dia isika hiaraka hitsangana hamelona ilay tenin'Andriamanitra. Teo tsangana ny ankizy sy ny tanora. Hiaraka hamelona ilay Korintiana voalohany toko 7:15 isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana sy ho levina mandrakizay. Korintiana voalohany toko 7:15 tapany fahavaloany. Averina farany ny fitiavana sy ho levina mandrakizay. Korintiana voalohany toko 7:15 tapany voalohany. Teo amintsika rehetra izany ten'Andriamanitra izany ary voninahitra ao an'Andriamanitra ivelana nahazo toerana manambola. Tompo Andriamanitra io dia mbola velom-pisaorananao izahay satria dia tonga eo amin'ny fotoana izay fiainona ny teninao, handraisana ny hafatra avy aminao. Koa mangataka izay tompo ny fanahy masinao ho aminay tsirairay avy izao, ho an'ny mpamponao izay hitondra ny teninao, ho anay vahoakanao izay mandray ny hafatrao mba hazo ny fanahy masina avy aminao. Ahafahanay mandray izany teny izany ary ampiatra izany eo amin'ny fiainanay, ampahery anay ary indrindra tompo itsiro ny lalanay amin'izao fiainana jiabinay izao. Ny tenenao tompo faminay izay mpamponao. Amin'ny anarana Jery nanaovana izany zavatra izany. Amen.
Amaky ny soratra masina isika tompo. Izany dia atoloko ao amin'ny Exodosy toko fahatelo raisiny amin'ny andiny fahafito ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Exodosy toko fahatelo andiny fahafito ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainana noho ny ataony mampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelo dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanana Egyptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny, indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mbiaty amiko, sady efa hitako ny fahoriana izay ampahorian'ny Egyptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao hirahako ho any amin'ny Farao, hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Fa io hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa ao no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta? Ary hoy izy, ombanao tokoa aho, ary izao no famantaranao anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona, dia manompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary hanao amiko kosa izy, iza moa no anarany, dia ahoana no havaloko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ary koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Zaona toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Zaona toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay tsy miditra mivavahaka amin'ny valan'ondry, fa mananika ny fefy dia mpangalatra azy jiolahy. Fa izay miditra mivavahady ny mpiandry ny ondry, ary izy tsy voan'ny mpiandry vavahady. Ary ny ondry mihaino ny feo, ary izay ombiny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialo azy. Ary ny ondry ny manaraka azy satria mahalala ny feon'ireo. Ary ny vahiny tsy arahiny fa andosirana satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no lazain'i Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadin'ondry. Mpangalatra azy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izao ny vavahady, raha izao no idiran'ny olona dia hovonjeny izy, ka hevitra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao aho mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Isan'ny apôstôly toko fahafito andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahavalo-telopolo. Isan'ny apôstôly toko fahafito andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahavalo-telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka telopolo trandro dia nisy anjely iseho tany tany anefitry ny tendrombohitra Sinay, teo anaty lehilahy teo amin'ny voaroy. Ary Mosesy no nahita dia gaga no fahitany. Nefa no nanaty nandinika izy dia tonga ny feon'ny tompony nanao hoe, izao no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia torak'ovitry Mosesy ka tsy sanandinika. Ary hoy Jehova taminy, misoro ny kapoka amin'ny tongotrao fa masika io tany ijanonanao io. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Egypta, ary ireko ny fitarainany. Dia nidina hamonjy azy aho,
andeha kehitriny dia indrako mandikitika anao. Isan'ny Mosesy izany dia nolahy ka natao hoe iza no manendry lehilahy mpanapaka siky tsara kanjo izy ihany no melan'Andriamanitra mpanapaka sy mpanavitra no mbaharitana ny anjely. Ny Setana dia mivoahoy. Izy no mitondra ny olona hivoaka sady manao fahagagana sy famantarana tany Egipta sy teo ambonin'ny ranomasina mena baka tany amin'ny efitra 20 taona. Izy no Mosesy, izany no Mosesy dia nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe mpaminany ho atsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny oharan'ny anareo tahaka ahy. Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anefitra mba amin'ny anjely izay niteny taminy tany tendrombohitra Sinay sy tamin'ny hazantsika, ka izy no nandray teny velona ao amintsika. Ray masina Raha hitsangana isika ratana ary ataosika ny hira faharoa amin'ny 50 ao amin'ny firana fanampiny ho fitsenana ny tenin'Andriamanitra. Hitsangana isika Nitenao Andriamanitra ny teny fiainana ho anay, nitenao aina ho anay izay mahazo azy, fa nitenao ny fahavelomanay sy zavatra entinay miatrika izao fiarahamonina ny aratsy fanazy. Voateninao izay mamelomela ny fomam-panahinay hitondra aina vaovaondray sy fahavelomana ty amponay ka ho anao manontolo izay mombanay. Kon tenena tompo araky ny fombanao fa menanany Jesosy tompo sy mpamonjy anay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Davana malala dia mbola ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika ary Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Tifaliana ay havana no mizarana ny soratra masina aminareo amin'ny teny mitia ary dia faharianavana indray indrindra ianareo STK manokana misaotra ny fampiaravana sy ny fiadanana sy teo dia tokony amin'ny herinareo vaotanora fa amonomen'ny Kristy ary dia miaravana ny fiavonana ihany koa. Ety atadoana dia rakitsinga ohatra ka miteny Betleo tamiko kahabo satria akomo atao fa dia any amin'ny tanin'ny Betleo ny teniko
ka diaza tao fanahy mandatsiny fa dia ny fanahy masina hanazava azy any an-tsainareo any azonareo azy tsara. Eny ary avy nandeha atao filazantsara anatin'ny jaona no hangalantsika afatra indray amin'ity an'ity. Jaona toko fahafolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Jaona toko fahafolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Ity ten'Andriamanitra ity ry havana rehefa jerevana mijery anankiray dia isany anankiray izay lazain'i Jesoa ny maha-izy azy. Io teny malaza izay tsika rehetra na ny anany amin'ny hoe ny fahiziny na hoe ny goémian'i Jesoa ary ny teny grika ny maha-izy azy an'i Jesoa. Ka eto dia isany anankiray izay maha-izy azy an'i Jesoa ny amin'izay lazainy mampiantso tsara azy fiainana azy ilay nofinainy ilay Jesoa voaloboka iray amin'izay ity resany ity ilay Jesoa varavarana sy ilay Jesoa fitarika no resany ary asongadiny amin'ny hoe Jesoa izany ny amin'ireny fa ny varavarana izay ilainona ilay fahefan'i Jesoa sy ny amin'ireny maha-izy azy an'i Jesoa raha hiditra eo amin'ny fiainana anankiray ny olona. Izao mantsy ny avy nefa mesintsika vavahady haintsika tsara zany na dia vavahady mpako antsika eto dia tsy afa-misaraka ny vavahady ny fefy ary tsy afa-misaraka ny fefy ny ao anatiny. Ka ny vavahady dia toerana iray tsy maintsy lalofana rehefa hiditra ao anatin'ny tanàna. Ny vavahady dia toerana iray endriky ny fiarovana ihany koa manoloana ny fahavalo. Satria rehefa mantantsika ny amin'ny trano sy ny teny fotsiny efa mity ve mijojinao. Satria indrindra efa mity fa ina amin'ny teny matetika. Efa mity hoe vavahady ary ao an-trano izy dia hoe efa mity ve ny tranonao mivaravarana ny trano. Ka Jesoa zany dia nainona ny fahefana mampiaro azy, fahefana mitondra fahafahana satria tsy mba tahaka ny varavarana izay eritreretin'ny olona na hoe karazam-baravarana rehetra Jesoa fa ilay varavarana ahafahan'olona mivezivezy miaina ama-izy azy azy ka tsy maintsy mandalo amin'ny Jesoa ny zavatra rehetra. Izany zany rehefa miresaka tsika ny amin'ny varavarana sy ny hoe ny maha-izy azy an'i Jesoa dia tsy afa-misaraka izany ny amin'ny fandiam-pahalena, fitoniana, fiaina, fahafahana. Azany no teny Jesoa izao lalina sy fahamarinana ny fiainana. Fa ny amin'ny vavahady koa izay eo amin'ny kolotsain'i Israely dia io indray ilay lazaina ny vavahady ny lanitra. Eny amin'ny fasana eto dia misy vavahady lehibe tsisy fefy da dia vavahady mijoro entina fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Entina fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izao nefa ny havana mahavarena rehefa miresaka isika ny amin'ny anjo. Manahirana izy ity dia anjo. Tsy miariary tsy malaza ny anjon'ny olona anankiray raha tsy efa maninona izy. Efa maty amin'ny alahelehibe ry havana ny anjon'ny lazany aminareo fa ny afa-malalanay dia tsy mitompo dia any aminy. Dia ilay izy efa maty mbola alahelo nefa ilay tompo izay resana dia tompony fiaina. Fa ny faharoa koa dia izao manao hoe azafady amin'ity teny gasy ity azonareo azy tsara. Tsy tanteraka any amin'ny olona ny anjony raha tsy efa borodana izy. Azonareo ve ilay teny hoe borodana eny? Amin'izay azahoanareo azy tsara mihitsy ilay teny hoe borodana ny sasy. Ao anatin'ny tanjaka, ao anatin'ny maha-izy azy azy, ao anatin'ny hatsarany. Mbola mianatra aloha e. Rehefa tonga izay mianatra mbola sahirakirana aloha e. Efa borodana amin'izay. Fa reraka dia tonga amin'ilay rehefa tsotraky miady saina izay vao matsiaro Jesoa.
dia dia amin'izay anokony efa vita izay dia rehefa mijery an'ity zaona ity zany sika sy amin'ny tantaran'ny fianakavian'ny zaona dia isan'ny zavatra anankiray izay resahan'i Jesosy aminy ahoana no atao mba tsy andro efa mirodana na efa miandry filazana mahatsetsiketsika izay vao afamaly miandry ka ny zavatra izato jerena zany avany dia amin'ny teny gasy tsara mihitsy raha ohatra ka tiana no azonazy dia izao ahoana ny atao mba hisepanilinao eo amin'ny andro sy ny tombo izay ny andro sy ny tombo anao voalohany indrindra dia tsy mahatsiaro hifaly sy hiaina amin'ny andro sy ny tombo ianao raha tsy mbola tafahoana amin'ny andro aveny tsara tsy afaka hiaina sy hifaly amin'ny andro sy ny tombo aloha ianao raha tsy mbola tafahoana amin'ny Jesosy eo aminy izany zavatra resahana eto tiavana ny amin'ny hoe ny fifiombonana sy ny fifankalahana mahalala reny teny ilala azonareo teny gasy tsara izany hoe fahafantarana ao amin'ny Jesosy izany no resahana ary eto indrindra ny amin'izay fahalalana amin'ny Jesosy izay dia mipetaka amin'ny hoe fiainona ny feo izay ny ondry mahalala neny Jesosy zany ao amin'ny vavahadinao misy resaka ifandraisa Jesosy sy ny ondry ny faharoa dia izao Jesosy mahalala neny ny ondry satria fantany amin'iny tsy nahairay avy ny disipline tononona amin'iny ao izy ny anarana ry amina dia raha tsika malala tsara fa io ny mamaritra ny mahisy azy olona anankiray mamaritra ny faizy azany zany mba hitretsaritsara ny anarany zanaka rehefa manao anarany zanaka isy indrindra nareo tanora vola miteraka tsy misy miafina amin'ny mahisy azy olona tsirairay avy eo anaty fiain'Andriamanitra ka ny fiombonany ny amin'ny tokony olona anakoa Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ilay olona tonga nofo ka ilay Andriamanitra tonga nofo ka niarona tamintsika isika olombelona mpanoka ankilany tafahoana eo amin'Andriamanitra ka Andriamanitra lasa atsika ary isika lasa azy tahaka ny salavan'ny Jehovah eo amin'izay fifampahafantarana fiombonanaina amin'izy Andriamanitra mahatakatra ny sarobidiny antsy sy ny fiantsoana ka rehefa tafapaka ao amintsika izany dia izany mahafahantsika mifaly ao amin'ny andro ka tsy miandro fotoana hoe miandro fahaterana miandro efa reraka miandro fahoriana miandro fahaterana fa ao anatin'ny aina ny fahalalana n'izy Andriamanitra maizy azy ary io zany ny resahana ilay tena manakaiky kokoa an'ity fiombonana ity zany ny fiombonany mpivady ny fiombonany matsiasa rano ka isika manao hoe fa manina ramose teo moa zany resahana teo ny misotro teo ramose misotro ramose mba momivady lay madama makany fa tsy misaraka izy ireo satria ilay fitiavana tafapaty eo amin'ny andaniny sy ny ankilany tsy afaka hiaina ny antsy ny mahampanompon'Andriamanitra tsika isika raha tsy takatsika ny maizy azy an'Andriamanitra sy ny fitiavana azy dia io hoe tafapakany amin'ilay bokony Exodosy teny ozy izy Andriamanitra mandehanana izy efa hitako niny efa miakatra diampony fitarainy amin'ny olona ary efa hitako niny izany hoe Jesosy ilay vavahady tsy maintsy mandalo ao ambanin'ny Jesosy avokoa ny zavatra rehetra ka tafapaka eo amin'izay fiombonana sy ny firaisana amin'izy Andriamanitra misy aina ka izy ity zany tsy amin'ilay foavijery ahoana re zany tsisy ny fanahy mihitsy ny ao am-piangonana io manko zany zao misy any olana lehibe amin'ity taona rifahatelo ity sy ty taonjato faraika amby roapolo ity ty fitadiavanay mpanahy any fa ahoana tena tsisy ny fanahy mihitsy ny ao ny olona zany zao lasa mitadinina zao dia ahoana le fanahy le somary le mampiakatrakatriny dia le revireviny ianao zany sa Jesosy very
satria ao Jesosy ny aim-panaty omena satria sy aina sy natao tadiavina fa natao omena vokatry ny fiangonana sy ny fifankazarana amin'izy Andriamanitra. Ka ny olona zany rehefa ao amin'ny Jesosy tahaka ny fiainana dia mandray ilay fiainana be dia be dia tafatry ny amin'izay ny amin'ny ny maim-panahy sy ny fiainam-panahy miaraka amin'ny Jesosy. Ka ny maizy azy ny mahazanak'Andriamanitra tsy ny ahafahantsika mivelona ao anatin'ny antso sy ianarana amin'ny antso ny tompo dia isika miaina ny iray ao amin'izay Andriamanitra. Azany any mahazava-dehibe ny fanasany tompo. Fa isika rehetra ao na dia maro satria tena elaela satria samy mandray zany ny firaizana. Izany maizy azy ny fiangonan'ny olona masina. Izany maizy azy ny amin'ny fahatokina ny fitondran'izy Andriamanitra. Ka rehefa mifankazatra aminy isika, rehefa takatsika ny fitiavana antsika, dia mora ho antsika ihany ny vity azy. Inona moa zany fifankazarana amin'Andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny teny sy ny vavaka ve? Kristianina mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, kristianina mivelona amin'ny fifandraisana amin'izy Andriamanitra, tsy kristianina velona mivavaka mandeha hoarana fotsiny azy ny fahazarana. Satria zany mivavaka rehetra ny fifanao. Andriamanitra miteny, isika manino? Ary dia izay ilay fiangonana resahana io. Ka rehefa takatsika ny amin'ny maizy azy io Andriamanitra amin'ny mahavavahady loharan'ny fiainana sy ny fahavelomana, mora amintsika ny manampina azy. Ka ny dia mety alahelo aza ny fisarahana manaina manangona ny avatiny. Mety nino angamba ny hafa mety nivo amin'izay. Tsy hankafaliana kosa fa mety hafa ny ilazana azy aminy. Mena tsy nodany aminy satria hodana fiainana sy fahavelomana. Ka ny fiangonana sy ny fifankazarana amin'Andriamanitra no ahafahan'olona mivelona amin'ny amin'ny sy fanontolo. Ny fahatakarana maha Jesosy loharan'ny fiainana. Jesosy ny teny vahavelona finantsika. Arety avana no isana anankiray izay tokony tsarotsika amin'ny antso. Ianao no soa amin'izay nametrampo anao takatrao hoe ny asarikitiny antso. Takatrao hoe fa Andriamanitra dia tianao ary sy tiavana ny antso ny tompo amintsika. Fa tsy teraka fahasahiranana ao antsika. Fiainana anie ny antso ny tompo antsika izao amin'ny mananany fiainana dia fiainana be dia be. Ka ny antso ny tompo amintsika dia andraisana fiainana sy fahavelomana sy fahafahana. Mbavareny ndao manompo antompo amin'izay mbola sahirana. Dika zany anie dia izao izay Jesosy raha dika mivanana. Ianao tena fiainana fa ampy anay ny fiainana. Nefa rehefa atao ampy ahy Jesosy dia tena rehefa resany. Andao anono ndao anono dia ro ny fanontolo. Ka rehefa iantso ny tompo ianao ataovy takatrao amin'ny fitiavana Jesosy. Ataovy takatrao fa ny antso ny tompo aminao dia antso amin'ny fiainana ao anao. Antso amin'ny fitahina ao anao. Ny antso tamin'ny Mosesy anie dia hitondra fiainana ho an'ny any. Ka izao toy izao aza mizara fiainana. Isika kristianina manana ny tokony fiainana. Nga hovalio ny antso. Ivelominy ny fitiavana. Izay ry havana ny voalohany. No ahafahanao miaina sy mifaly amin'ny antso ny tompo aminao ao amin'ilay Jesosy tena fiainana sy loharan'ny fiainana sy ny fahafahana. Dia manao manday fiombona io mpiainana aminy. Fa ny fahampony aminy dia izao manao ekeo ny fandaminan'i Jesosy rehefa ianao no hirana sy ny antso. Rehefa mamaky ity isika ravana azy rehefa tsara ny andininy fahadimy. Ao anatsara ny ao ny andininy fahadimy. Fa iny tsy fantany ary tsy mba haninona izy. Tsy mba miaino ny feony ary tsy manaraka azy. Ary rehefa tsara ny andininy fahaefatra. Ahoana? Atsony amin'ny anarany diza mandeha ho aloha izy.
Izy ny mandeha olo. Jesosy olo. Haika ny fanarahany dia tompo ity dia zao Jesosy no eo olo. Ka ny dikany manaraka ty ravana. Ty moa zany zao mahasamy hafa ny omby sy ny ondry. Ny omby voary. Zay mihitsy. Ao voary omby reo. Fa ny ondry dia manaraka. Ary ny omby roana mba hinan-kaniny. Sy roana mba ho any apary. Fa ny tena mpiandro dia zao ny mpiandro ondry mandeha ho aloha dia ny ondry manaraka ao. Tsy mieritreritra ny amin'izay sakafo sy ny amin'izay hoavy. Fa zao fotsiny manaraka amin'izay hitondra. Izany hoe raha izela amin'ny antro ny tompo izany isika dia zao tsy mandeha tsy voizina tahaka ny lakan-jery fotsiny. Ndeo hoe voary. Fa fiantsoana ateraky ny lamina ao anatin'Andriamanitra. Fiantsoana ateraky ny fitariany izy Andriamanitra. Fiantsoana ateraky ny fahalalana sy ny fahatokina izy Andriamanitra. Ka mahatakatra ny teny mijery ny taonao. Ny antso ny mampiantso. Ny antso ny mampanompon'Andriamanitra zafady. Dia ny fanekena ny fandaminan'ilay mpiantso. Ary miatomboka amin'ny fankatoavana sy ny fitariana izay hitondrana. Io no mahisy azy ny fiainantsika ambony. Io no mahisy azy ny mampanompon'Andriamanitra. Izy ity zany tsy ohatran'ilay teny avao. Manahirana manko ilay avana ty fa misy voabolana manahirana amin'izao fotoana izao. Ary efa tonga izay voabolana izay dia tapitra teo daholo ny zavatra rehetra. Zao ilay izy. Ahoana zany ianao ohatr'izao? Kristy hoy Jesosy tamiko hoe mety amiko nio. Nefa izy tena tsy mety amin'ny fiarahamonina. Zao Jesosy ahoana zany Jesosy? Ahoana zany? Ka hoy Jesosy tamiko hoe tsisy hoy Jesosy tamiko mihitsy ny any. Fa ny teny Jesosy mitovy sy amin'ny mandray ny zavatra rehetra ny miankabe sy mampiobina. Fa rehefa seza amin'izay, fa manino ianao zany? Ka hoy Jesosy tsy maintsy mitorana ka misy mitorana. Ka hoy Jesosy tsy maintsy mitorana dia tsy maintsy ataoko e. Ny fanomponana izy Andriamanitra, ny antsona izy Andriamanitra dia fanekenan'i Jesosy eo aloha. Jesosy eo mitarika. Jesosy ilay mitarika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka Jesosy mandamina sy mandrindra izany. Ka ny fanekenan'ny lamina sy ny fitondran'Andriamanitra eo amin'izay toerantsika mampanompon'Andriamanitra. Mahafatsika mijoro vahoaka. Azazany zao totika amin'ny aloesiteke manokana indrindra isika tanora. Zaho efa mety tsy any volo efa atao anatin'ny tanora intsony. Dia ao anatin'ny fahatanjahana misy ny tanjaka. Misy ny sy ny avina tean'omby. Ary dia ao anatin'ny fahatanjahana zany koa ny fanekena ny zavatra tsy mety arak'izay veran'ny maso no hatanora azy. Zay zany. Hery zany. Tambadika koa izy zany raha tsy manaiky ny lamin'Andriamanitra izy eo amin'izay tondran'Andriamanitra. Eo amin'izay jorontsika vapomen'ny filazantsara. Raha tsy manaiky ny laminy tompo isika amin'izay tondran'ny tompo antsika. Dia tsy tafavoaka ny volana. Mba satry ny tongotra ngety andray sotro hoe. Mba satry ny tanana hoe mba handehandeha zany misy olona mandeha amin'ny tanana hoe. Izay rehefa misy lamina. Samy manana ny tsara zany. Zany no resahan'ny Paoly amin'izay resantsika tsara amin'ny faharesam-pahasoavana. Zarazaraina samihafa amin'ny faharesam-pahasoavana. Fa ny tompo dia ny fanahy dia ary izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Noho izany dia misy lamina izay apetrak'Andriamanitra eo amin'ny fitsorontsika vavomena. Izay lamina mety eo anivon'ny fiainan'ny fiamonana zany.
olo matapolovelona nanao aloha mety misy tsy mahatateraka ny foana za zany ny tena zany haitsika tsara mihitsy rehelotsika manao hoe ny olombelona tia ratsy izaho dia olombelona io zany zaho koa dia mety ho ratsy anareo tsara lotsika zany a io zany lamina dia nataon'olombelona ny olombelona dia malemy ahoana zany lotsika ny ravitra koa zany dia mety malemy amizay afatsika manotanteraka saingy manaraha fandamina avelao-Andriamanitra mitarika anao ary aza mahatanteran'Andriamanitra ary za mafy le olana eto tsy Mosesy le resany io hoe zay tonga teo hoe samy tanao ry Mosesy ry Eliry ihany ary za tsy izy fa Jesoa ihany tsy izay fa zay rehetra mety mahatanteran'i Jesoa io le lasa ny mpangalatra sy izay midongy ny fahefan'i Jesoa zany le resany noho izany riavana ny fiangonana rehefa fiangonana mety lamina sy halamin'ny tompo izy ka andeha eo amban'ny fitarihan'ny fanahy masina hatratrarana ny tanjo izay miantsolo tompo azy eo amin'izay ijoroany vakomena ka tsy mihainy feon'olona hafa ivelany feon'ny filazantsara antindrany ny fiainana tsy mitady zavatra hafa nivelany mba hitondrana lamina sy rindram-piainana eo amin'ny fiainana sy ny fahavelona fampiazy ny teny ahoana tsara zaza zao dia efa miantraritra ihany ao ka nahitany ko efa antitra dia zao ny zavatra miseho rehefa mivoaka rehefa mivoaka ny fisikely dia savahoana asiana labisi kely ako asiana enta kely eo amin'ny androny asiana laverina kely fa dia mamahina fa misy manaraka rehefa avy matevina dia mila manita kely aloha zay le taratasy lehetra iny le tsy alokalona tsy ninarany Jesoa ihany rehefa maniry mino zaza iny asy mibokotra kely sy adala koa le tompo dia haiko Andriamanitra lehibe dia lehibe nahavitana mitovy ny taona natao aty mbola mila fanafina avy amin'ny bokotra mba mivoaka le lilikely sy namanateraky ny fombafomba sy fahazarana fa lamina teraka ny fanekely mitarena oloala Jesoa le tompona Jesoa le lalina sy fahamarinana ka zay tarihany fanahy mamatra ny mahazanak'Andriamanitra ka fanekely tarihany fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny fandamina sy ny ravitra zay ametrak'Andriamanitra mety miresaka teo ravitra fiangonana mety olombelona fona nanao azy fa izaho jereo olona ratsy tarehindreo dia tenena amin'ny vadiny olo iny hoe ratsy tarehy ny vadinao rasaina zay tanao ratsy tarehy dia tenenao hoe ratsy tarehy ny vadinao fa manino ianao tsy samy teny zany olombelona fa nenao samy teny amin'ny hoe ratsy tarehy ny vadinao fiangonana ry tompo tsy rehefa fiangonana kazao zay tena izy ampetrao ny tompony ravitry ny fiainana hitondrana fiainana noho izany tsy lava resaka eto fa sola zay mila mainambosy ka zaho avy any fa zao ny saro Jesoa ilay vavahady ny fiainana eo amin'ny Jesoa no misy fiainana sy ny fanantenana Jesoa ilay loharano ny fiainana sy fahavelomana ary eo amin'izay toerany Jesoa dia fantatry Jesoa avokoa no mahitsy azy ny tsirairay avy na ny fahoriana na ny alahelo na izay mampalahelo azy fantatry tsisy miafina aminy fantatry Jesoa kanefa Jesoa koa dia miantso antsika eo amin'izany fiainana izany amin'izay velomantsika ao amin'ny antso fanontona ka ny antso izay niantsony tompo antsika tsy antso amin'ny fahafatesana na fanjonganana izay resahana eto amin'izao mety fa antso amin'ny fiainana sy fahavelomana noho izany miantso antsika ny tompo eo aminy ka fa antsika miaina sy mivela miantso ny tompo mba tsy hatonga ny antso ny tompo antsika ho vesatra mba tsy tonga ny antso ny tompo antsika ho zava-manahirana sy zava-mampatahotra mba tsy hatonga ny antso ny tompo antsika ho zavatra mitihery tezao ataovy tafaombona aminy ataovy takatro tsara fa Andriamanitra efa nifidy anao amin'ny antso izay nanompontompo anao asa iny faly aza menatra ny maro vavolombelony tompo atsika aza menatra ny maro mpanompon'Andriamanitra hivelomona amin'izay fiombonanao amin'ny Jesoa ka izany fiainana izany dia misikaonanao amin'ny fahafantaranao ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny famalinao izany amin'ny alalan'ny varatra
Ny faharoa manao koa manao io. Ataovy Jesosy no mitarika ny fiainanao, oloa lalanao amin'izay rehetra ataonao. Ataovy Jesosy no mpitaridalana. Mandehana mandrakariva, manara-ny diany Jesosy, meteza omby tandremany, ka meteza hoentiny fotsiny any. Ivelominy ny finoana. Na dia mety marika azay. Fa velominy finoana ao amin'ny Jesosy. Ilay Jesosy loharan'ny fiaina. Dia Jesosy amenanao amin'ny antsany antsonanao. Ka ho velona sy ho mpandresy anao. Amin'izay miantsony tompo anao amahazanak'Andriamanitra. Ataovy Jesosy no lohalalana amin'ny fiainanao. Ataovy Jesosy no mitaridalana anao amin'izay rehetra ataonao. Ataovy Jesosy no ivo ny fiainanao. Ka tahaka ny fiondalana tsy ahafanao miala ny mety ny trano. Ny fidiranao eo amin'ny Jesosy mandrakariva. Ka izy no mpamoha lalana anao sy manokatra lalana amin'ny fiainanao. Dia marikivy aby ny mpandresy fa olombelon'ny fandresen'i Jesosy ny fitondrany fiainany mpamoha. Ka na dia efa tsisy lalana intsony, tsisy fanantenana intsony. Rehefa izy no lalana, dia izy manokatra lalana foana. Azany mahafinaritra ny tantaran'ny zanak'Israely. Teo amin'ny tsisy ny lalana intsony rehefa mitodika tamin'Andriamanitra izy. Nanina an-dranomasina? Nisokatra an-dranomasina. Ka tsisy tena hoe sokatra an-dranomasina nao izany eto fa hisokatra ny fiainanao amin'izay lalana fitondrana tomponao. Dia ho mpandresy. Ka ekeo fotsiny izy, ekeo izy mitaritarina. Dia fantany napetraka izany rehefa inona ny baiko fiainanao. Jesosy hoe mitaritarina anao. Sa ny vola, sa ny fahefana, sa ny laza, sa ny atatorana. Sa inona mitarika fiainanao. Mpanompon'Andriamanitra ianao, fantatrao ve ilay sarobidy miantsona foana. Ka tianao izy, ary tianao ny antsony tompy izay antsona. Sa miara hanambaraka manina izay, heveriny sy antsony tompo anao. Fa Jesosy efa mitondra fiainana anao, sy farafara ary fandresena. Fa mety misy zavatra manakatsakana ny fiainanao koa azy. Tahaka ny aretina. Mety misy zavatra manahika ny fiainanao. Avelanao ny fanahy masina tahaka anao indray. Andriamanitra ianao, misaotranao saika tianay ianao. Ny fahasoavanao no mahatoy izao anay. Ianao nefa niaotsy ny fidy anay. Mba nanana fiainana dia fiainana lehibe ao aminao Andriamanitra. Endre sarobidy sy mamoloatra ho anay niaotsynao anay. Fa notendrenao isahay amin'ny saram-panompona sahazy ho anay. Misaotra raina amin'izay kristiananao anay. Amin'ny sehatra izay nametrahanao ny tsirairay avy. Tomponay, aoka rehefa fanainao masina hoe asa ty anatinay. Atsapana ny anarany izany fitiavanao anay izany. Aoka ny fanainao masina ty apidina ty amponay ny fitiavanao. Andriamanitra mivavaka izay. Mba hainao Andriamanitra ny lohalananay sy ny lalanay amin'izay rehetra ataonay. Ka tsy andeha miha ny sainay na izay fantatray izahay. Fa andeha ambany fitarihanao sy ny lamina napetraka ao Andriamanitra. Ka ianao Jesosy tokoa ny lohan'ny fiainana. Mivavaka izahay ho an'ny sampana tanora kristianina eto Madagasikara. Jesosy atao manokana ny tanoranao. Tsy andeha miha tena sy ny amin'ny fahatanorana ny tanjona. Fa andeha ambany fitarihanao amin'izay tondrana ny fiainana. Ho tena vavolomenonao. Ka tsy menatra ny mahazanak'Andriamanitra azy. Tsy menatra ny mahatanora kristianina. Ka isiahy ny feonao Andriamanitra amin'izay rehetra anao. Mivavaka izahay eo amin'ny fiomanan'ny fiangonana ny amin'ny sinode lehibe. Apetraka ao am-pelatananao izany,
Ianao Andriamanitra malala izay tanjona indray sy tarika ny fiangonanao. Meo azy ireo ny fahendrena ho an'ny mpamono synody. Ahafahan'izy ireo misidy am-pahendrena, isidy izay tindrenao Andriamanitra, ho mpiandraikitra ny foibe, ary ho mpiandraikitra ny foibe ireo isidy izay ho tendrenao ny hitondra ny fiangonanao. Izay mandray ny fanahinao masina. Apetraka ampelantanao ny fiainana izao fiangonana izao, manjaka hety ianao Jesoa. Ka ianao Jesoa ny vavahady ny fiainana. Apetraka ampelantananao Jesoa, misy aina ny firenenay. Ianao nefa namokatra ny lanitra ao anay, ka io malagasy rehetra, hitanao ny fahasairana ny vahoaka malagasy, hitanao ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny. Fa ianao Andriamanitra ny mitondra ny fiangonanao, ka ny malagasy rehetra ny hanaiko entinao, ka io ny mpitondranay ho fahendrena. Jesoa, meo anay ny ahitasy ny fahaizana manaraka anao Jesoa, amin'izay tondrahanay ny fiainanay, ho fanomendrika anazy. Fa amin'ny anarana Jesoa no anaovanay izany vavaka izany, fa ho fivonanay kosa raha eo, dia tianay mampiomponana ny vavakay amin'ny ampianaranao anay manao hoe Ganay izany anao, ho amasina ny ananao, ho tonga ny fansakanao, atao any ny sitrarona, ety an-tany. Dia tonga eo amin'ny fotoana-kasam-pahavelany isika dia famariantsika izany anio amin'ny alalan'ny fotoanan'ny tanora, satria moa raha ny STK anio dia eo amin'ny famariantsika miavaka izany androany. Misy araka izany ny hafatra izay ho vakiana avy amin'ny STK foibe, misy ny hira izay ho tanterahan'ny STK itanterana ary misy ny vavaka. Toy izao ny hafatra avy amin'ny STK foibe. Mampitomboina ho aminareo rehetra ny fahasoavana tompo. Amen. Fa ny miaravatsika kristianina, indrindra ny STK rehetra manerana ny nosy sy ivelan'ny nositsika. Na hitratra ity alahady faraka ny 10 Jolay 2024, izay alahady natokana ho an'ny STK eo anivon'ny sahany afrikanina ity. Nandalo zavatsarotra tokoa ny STK noho ny varan'aretina coronavirus. Maro ireo be miasa tsy fitany, maro ireo niara-pahasairana amin'ny fitsaboana tsy maintsy natao, ary misy mihitsy ireo namono havana matsakaiza mindao ny fahafatesana koa, ary izany mitondrana fampionana feno sy fampahirezana ho azy ireo amin'ny anaran'ny tompo. Mahireza indrindra tompo, fa hoy ny tompo, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa madikia fa izao efa naresy izao tontolo izao. Na dia nandalo fotoan-tsarotra toy ny rehetra aza ny STK, dia niezaka hatrany ny birao manao izay fampandehanan-draharaha arak'izay azony tanterahana. Koa isarana ny tompo fa nisy ny fampiofanana informatika sy arak'asa, ireo synodam-paritany afaka nanao izany sady azo novangina tsy nisy sakina tamin'ny fivezivezena. Isarana koa ny tompo fa tafajoro soamantsara ny rantsana mozika, ary efa nolosy tamin'ny fampiofanana samihafa ny tompony andraikitra amin'izany. Isaorana koa ny komity fahadimy-ambin'ny taona ny STK nanao ny ezaka azo ny tanterahana, na dia misy aza ny tsy fahafahana manoatra noho ny olana voalaza eto ambony. Ary efa nifarana tamin'ny sabotsy 7 ny volana Marsa 2024 ny asan'izy ireo. Isaorana ihany koa ny tompo fa afaka namoaka firana STK isika, izay misy ny sangan'asan'ny STK manerana nosy, ary misy ireo irana notsongaina avy tamin'ireo irana naovana mpifanana, ka nahazona laharana voalohany, antenaina fa ho fitaovana mahombo antsika ho entin'niveran'ny tompo izany, hitary amin'ny fiankohofana sy ny fanoloran-tena samihafa. Noho izany, entaina isika rehetra hanjifa azy, fa tombontsoa lehibe ho antsika sy ho fampandrosoana ny asantsika ny fananana azy io.
Eto am-pamaranana dia entanana ny rehetra samy mitondra ambavaka ny ho fanatanterahany feonambe izay kasaina tao any Tomasina ny 20 ka hatramin'ny 20 septambra 2021 raha sitrapon'ny tompo. Aoka samy vonona ny amin'izany isaky ny synodam-paritany amin'ny fifananana hia, fanatanjahantena ary soratra masina. Entanana indrindra koa samy mitateraka ny rakitra ho an'ny isam-pitandremana ary koa ny adilo ho an'ny synodam-paritany izay marina fa tsy mbola nisy ny fiovana. Ho fampandehanana asantsika ambonina aty amin'ny foibe. Fantatray fa tianareo ny STK kaoka efa nometana ny amin'izany isika fa izay manome amin'ny kafaliana no sitrak'Andriamanitra. Koa miorena tsara aza miova. Mahefa be manakariva ny asan'ny tompo fa fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintiana 1:5-5 dia manao velomanareo amin'ny anaran'ny tompo izahay ary milary ny fiadanany ho aminareo rehetra. Manao sinia amin'ny anaran'ny Brao Foibe STK.
Mangataka antsika tanora rehetra mba hitsangana ny fandrazanantsika amin'izao fotoana izao. Iarivavaka Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy okinay, misaotra mivera mankalaza, maneho voninahitra ny anaranao izay no fitiavanao anay ka mbola trapamonjena velonay tahak'izao izahay. Jesosy Tompo indreto izahay tanelanao, mijoro eto anatrehanao, hitanao aminao ny famindram-ponao Jesosy, ho aminay tsirairay avy, ny amin'izay rehetra vitanay, ny amin'ny mahatanoranay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Jesosy Tompo indreto izahay, manavao indray ny fanorantenanay ho anao. Raisy Jesosy ny fonay ho anao, anjakao ny fiainanay ho anao, ary mba tena ho tanora mpandresy miaraka aminao, mba tena tanora sahijoro amin'ny mahatanora kristiananay izahay, ka tsy sanatria anara-baraka ny anaranao Jesosy, fa tena mba tanora anandratra ny voninaitrao, tanora ho reharehanao Jesosy Kristy ety amin'izao tontolo izao. Mba tena tanora atokisanao ny amin'ny hiraka sy ny antso izay omenao anay. Jesosy Tompo, mahatoky izay fa miaino mivavaka ianao, ary mba ho tena tanora mendrika ny antsonao ihany koa izay Jesosy Kristy. Jesosy Tompo, mahatoky izay mino izay fa miaraka aminay lalandava ianao, satria ianao efa mifidy sy ny antso anay mba ho tanora kristiana, hijoro vavolombelonao ety amin'izao tontolo izao eny amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Jesosy Tompo, tafio ny hery avy aminao ary izay ny hery fanainao masina no angatahanay, miaraka aminay isan'andro ety ampamakimakina izao fiainanay izao, ary mba tena tafajoro tanteraka ao aminao izay Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao Jesosy ilay lohan'ny tanora, ilay tianay tanora ihany koa, ary ilay efa nifidy sy ny antso anay manovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Ankehitriny razana dia natanteraka ny anjara irany ny antoko-piram-bazaha-tafo.
Misaotra ny tompo isika ry havana fa notahiny ka tanteraka soamantsara izao fanoko-pivavahana izao. Asadino fa mbola misy ihany koa ny asa sy fampahirezana rehefa avy eo. Manotana antsika koa manasa antsika mpiangona rehetra izay sampana tanora kristiana fa misy mialatsiny amin'ny teny vahiny tompoko misy cadre photobofa atsia tokotany atsinanana dia ho antsika rehetra izay mba te haka sary eo dia afaka maka sary. Amarana ny fotoana isika ry havana ka hiara hitsangana isika dia ataontsika ny hira fa 5:150 andimy voalohany mialohan'ny hitondran'ny ray aman-dreny mpitandrina ny tsodrano antsika. Hira fa 5:150 andimy voalohany. Hiara hitsangana isika. Tanteraka aminareo ny havana ny sodranomasina izay tsinonina sy omena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny famonjenanareo anety avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba averina hozhoza ane ny tongotrareo, tsy ho rendremana ane ny mpiaro anareo. Iro tsy mahatonona rendrena ny mpiaronao fiangonanao. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fiarofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao no miandrona ny volana no ny alina. Jehovah ne hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny hiaro ny fanahinao ane izy. Eny Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao koa mandrakizany. Ho aminao ane ny fiadanany. Amen. Petrary havana hibaraka hatramin'izao. Da petro amin'ny tompondray ny fiainanao sy ny antsonao mba iombonanao aminy sy anekenao hitariana. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra